Ya, dia piraviravona lehibe indray no iarabanantsika mianakavy a manaraka tsy tapaka nyty fandarana ity izay fandarana tena zalazaina hoe fianarana tenin'Andriamanitra ray manontolo fianarana amin'ny baiboly. Ny fianarana dia ilaina mba ho fototra iorenan'ny azo lazaina hoe finoana kristianina mihitsy zany a izao anton'izao fianarana zao a ho azonao le base ny fianarana baiboly a ny fototra ara-panahy zay mila mafy a mila mafiorina dia zany ny antony ianarantsika nyty fandarana ity a ary ampitombo ihany koa ny ara-panahintsika ka andeha aloha tsika hivavaka amin'izao fotoana zao a metraka nyty fotoana ity a eo am-pelantanan'ny tompo hivavaka sika tompoko raha eo misotranao zay satria nomenao fotoana indray a hianatra ny baiboly hianatra ny tenin'Andriamanitra hianatra ny fiainana misotranao zay satria mbola nomenao fotoana afaka hianatra afaka hitombo afaka hivelatra afaka ndroso satria raha misy olona anankiray mandroso nefa tsy amin'ny fahalalana miazakazaka nefa tsy ao anaty pista dia ho reraka ihany fizay kosa dia manana tombontsoa manokana nomenao fotoana afaka hianatra tenin'Andriamanitra ka dia aokany hitondra fitahiana hitondra fahasoavana hitondra hery hitondra aim-panahy ho anay ny fianarana izao tenin'Andriamanitra izao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Miarabanao pasteur. Manana fiadanao tomponao pasteur Alvarez dia miarabantsika mianakavy tompoko. Iny ary tonga dia hovakiko avy hatrany indray mitoy ny fianarantsika tenin'Andriamanitra ato amin'ny Genesis ato a hatrany aloha tsika hatreto pasteur Genesis toko fahaenina amby roapolo dia miditra amin'ny fafito amby roapolo tsika fahaenina amby roapolo andiny fahaefatra amby telopolo dia tonga dia mitoy hatrany avy hatrany ato amin'ny Genesis fafito amby roapolo tsika dahoary ny nampiakarany Esau vehivavy Kananita ho vadiny ary rehefa 70 taona Esau dia napakatra ny Jodita zanakavaviny Bery Etita sy Besemata zanakavaviny Eloma Etita izy dia nangidy tamin'ny fanahin'ny Isaka sy Rebeka indrindra ireny toko fafito amby roapolo andiny voalohany ny fitaka nataon'ny Jakoba azahoany tsodrano ny rainy ary rehefa antitra Isaka ary panina ny masony ka tsy nahita dia niantsoana Esau lamatoana izy ka nanao taminy hoe anaka ary izy taminy kosa inty aho ary izy io ndrefa antitra aho ka tsy fantatra izay andro afatesako ho ankehitriny masina ianao alao fitifiranao dia nitranojana-tsipikanao sy nitsipikanao ka makanesa ny atsaho ka izahao aho iazao aho ary anao viany-py aho arak'ilay tiako ka ento aty amiko hoaniko mba hitsofa ny fanahiko rano anao dia ny mbola tsy maty aho ary Rebeka nandre any Isaka ny teny tamin'ny Esau zanany lahy ary dia lasa nakany atsah Esau nitady haza hoentiny ary Rebeka niteny tamin'ny Jakoba zanany lahy ka nanao hoe io ndrefa reko ny rainao niteny tamin'ny Esau rahalahinao nanao hoe iazao aho ka anao viany-py hoaniko dia hitsodrano anao aho eo anatrehan'i Jehova dia tsy mbola maty aho ho ankehitriny anaka ary raha niteniko amin'izay asaiko ataonao makanisa kely any Amanosy ka nalao zanak'ondry roa tsara aho dia ataoko ampy ho an'ny rainao arak'ilay tiany izany ary dia hoentinao any aminy hoentinao any amin'ny rainao hoaniny mba hitsofa ny rano anao dia tsy mbola maty izy fa hoy Jakoba tamin'ny Rebeka reniny indro Esau rahalahiko dia lehilahy voloina ary izao kosa lehilahy malambo hoditra ary angamba hitsapa hikaky dia ho toy ny mpanodoka eo masony aho ka tonga ozina amiko fa tsy tsodrano ary hoy nyreny taminy aka ho ihany anaka ny ozina ho anao ary ao ihany ny teniko ka mandehana hitondray aho dia nandeha izy ka naka ary nitondra tao amin'ny reniny ary ny reny kosa dia nanao ampy arak'ilay tiany ny rainy dia nalain'ny Rebeka ny fitafian'ny Esau lamatoany dia ny tsara zay efa notehiriziny tao an-trano ka nampitafiny any Jakoba zanany faralahy ary nioditry ny zanakosy dia nafony ny tanany sy ny malambolambo amin'ny voziny dia natolony teo tanan'i Jakoba zanany ny anim-py sy ny mofo zay efa namboariny ary Jakoba nakany amin'ny rainy ka nanao hoe rikaky eo ary kosa izy inty aho izy moa ianao anaka
ary io Jakoba tamin'irainy izao no esao zanakao lamatoa efa nanao araky izay nasainao nataoko ao masina ianao miarena de mipetra ka hano ny azako mba hitsofan'ny fanahinao rano ahy ary io saka tamin'ny zanany nahoana anaka no dia nalaky nahazo toy zany ianao ary io izy satria Jehovah-Andriamanitra no nampahazo ahy ary io saka tamin'ny Jakoba mba manatona kely hoe hitsapako anao anaka hafantarako na Esau zanako tokoa ianao na tsia ary Jakoba nanatona ny Isaka rainy ary izy dia nitsapa azy ka nanao hoe ny feony de feon'ny Jakoba fa ny tanana de tanany Esau ary tsy nafantatra azy izy satria volona tahaka ny tanany Esau raha lany ny tanany dia nitsofony rano izy ary hoy izy ianao tokoa moa no Esau zanako de hoy izy zao no izy ary koa Isaka ary soa ataony lohako ary zato azany zanako inanako mba hitsofa ny fanahako rano anao ary de narosiny teo amin'ny lohany ka de nihinana izy ary nitondrany divay izy ka de nisotro ia zay tenin'Andriamanitra moa zany Pasteur Alvarez no ianarantsika andray androany ary andraisantsika fahalalana sy fahatakarana za pasteur tena miteny amintsika pino itsika zay miandry valim-bavaka Pasteur Alvarez itsika manatena hoe Andriamanitra iasa eo amin'ny fiainatsika de mbola veriko amin'ny pasteur hoe aza mieritreritra hoe hitaraina foana tsika amin'Andriamanitra de amaly vavaka atsika Andriamanitra azonao hoe mandrotsaka ranomaso ianao de tsy malala fa tsy fifadikaniny ianao tsika manko ndraindray koa efa voataizana zany pasteur tsy malala fa tsy fifadikaniny ka hoe raha vao misy olana de fifadikanina raha vao misy olana fifadikanina raha vao misy problème fifadikanina nefa dia misy zavatra pasteur tsy voavahana fifadian-kanina intsony fa tsy maintsy misy zavatra tokony fantatra hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra tokony ho tanterahana inona ny sitrapon'Andriamanitra tokony ho arahana inona ny sitrapon'Andriamanitra tokony ho ataoko fa tsy hoe raha vao misy zavatra kely mitranga de hitomany de hifadianina de mivah ny olako fadiana 3 andro herinandro tapabola nefa misy olona tena lazaiko aminao mifadiatrina 70 andro sy 70 alina fa tsisy valany satria le izy tsy hoe vidina amin'ny fifadikanina ny valim-bavaka fa vidina amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra halleluja mazava tsara ny baikon' Jesosy foana ny boky Mateo hoe tsy zay rehetra manao amin'ny kitopokitopoko no miditra fanjakany lanitra fa zay manao ny sitrapon'ny raiko zay any an-danitra nahoana nareo izy manao amin'ny kitopokitopoko nefa tsy manao zay lazaiko safy zany tsika misy fotoana miaino zay lazain'Andriamanitra ary manatanteraka zay lazain'Andriamanitra ary zay na tonga ny apokalypsy ny toko voalohany laza manao sambatra zay miaino anteboky ny famin'ity ka mitandrina zay voasoratra ao anatiny ozy izy Andriamanitra ampamatsy Josoa any amin'ny Josoa toko voalohany 15 izy ny pasteur hoe aza vela hiala aminao amin'ny vavanao ity boky ny lalana ity fa saintsainao romanao ary am'izany de alavorary ny lalanao ianao sady ambininy le izy zany tsy maintsy malala atsika zay voalaza amin'ny baiboly ka raha mianatra eto tsika Pasteur Alvarez tsy hoe mianatra fotsiny tsy hoe mianatra théologie tsy hoe mianatra fotsiny hoe ay ve zany hoe Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra ay ve izy namorona ny biby tamin'ny andro fafito no namoronany an'izao tamin'ny andro fahaenina nanaovany an'izao ay ve de tsy hoe fahalalana fotsiny fa tena sitrapon'Andriamanitra mihitsy mba ahafahantsika mandray zavatra avy amin'Andriamanitra satria tsy misy zavatra ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra raha tsy ny teniny dia mila manana fahatakarana fahalalana am'izay voalaza ny baiboly ianao mba ho tanteraha itsika azonao le zany oa tsy hoe fahalalana fotsiny pasteur hoe ay niatona teo ambony azo fijaliana Jesosy maty ka nalevina nitsangana tamaty tamin'ny andro fahatelo avy niakatra any an-danitra zao de tsara vela tsy hoe zay fahalalana an'izay fotsiny fa misy zavatra zay lazain'ny baiboly ao zay tokony ho tanterahantsika satria amin'ny alalan'ny fanatanterantsika an'ireny no ivosokafany lanitra ary andraisantsika valim-bavaka amin'ny alalan'ny fanatanterantsika ny sitrapon'Andriamanitra ireny no andraisantsika fanasitranana amin'ny alalan'ny fanatanterana ireny no andraisantsika valim-bavaka tsy takatry ny saina azo ny pasteur izay no antony ianarana an'izy ity
tsy hoe ianarana tsy enjery fotsiny de mahay zavatsika de malala tantaritsika io mako zany ohatrany hoe hitanao ohatra hoe mahalala ny tantara am Madagasikara mitovy ihany angenao na mahalala ny tantara am Madagasikara na tsy mahalala ny tantara Madagasikara azonao tsisy hoe idiran'zany amin'ny hanina hoaninao azonao tsisy idiran'zany amin'ny fahafantaranao ny hoe ry Ralambo ry VVS ry MDRM sy ny tsisy idiran'zany amin'ny hanina hoanitsika ny fahafantarantsika zany fa ny baiboly tsy ohatry zany fa tena misy idirany hanina hoanitsika androany mihitsy ny anarantsika ny tantarany Isaka sy Jakoba sy Esau sy ny namany azony pasteur zay mila takatsy ny olona zay tsy misy idirany hanina hoanitsika amin'ny hoe fahalalantsika ny hoe première république na première guerre mondiale na deuxième guerre mondiale na ny tsisy idirany zany hoe iza ny mpanjaka teto mifandimby tsisy idirany zany amin'ny fandoavantsika écolage androany sy my problème manajiramatsika fa ity zavatra ianarantsika eto ty pasteur de misy idirany zany zavatra izany azony pasteur zay no mahasamihafa ny mianatra baiboly sy ny mianatra tantara hafa tiako manazava ny zavatra zay ya aso de manana fanamarina meloany marina mihitsy zany pasteur satria ny baiboly de tenin'Andriamanitra any amin'ny jaona voalohany any amin'ny jaona toko voalohany amin'ny filazantsara de hoe tamy voalohany teny ary ny teny de Andriamanitra ary ny teny de tonga nofo ary izy de niara-nonina tamitsika Jesosy de tenin'Andriamanitra tonga nofo ary Andriamanitra sy ny teny de iray ihany ary ny teny de Andriamanitra zany hoe rehefa mianatra amty tenin'Andriamanitra ity sika pasteur de voalohany aloha mianatra momba an'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra koa de fitaratra zany hoe sady isika zany a afaka mijery ny fiainatsika ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ty ary marina mihitsy ny teninao pasteur hoe ity de misy idirany amin'ny hanina hoaniko androany misy idirany amin'ny fianarany zanako misy idirany amin'ny hoaviko misy idirany amin'ny jiramako misy idirany amin'ny zavatra iainako andavanandro satria le tenin'Andriamanitra mihitsy no ahitako ny fiainako hoe aiza ho aiza ny toerana misy ana aiza ny tokony alehako a inona tokony ataoko a inona sitrapon'Andriamanitra pasteur zany ny fanarahanao an'io raha lasanabavy tena hitondra fiainana be dia be ohatrinao tena hitondra fiainana ary tena miteny aminao fa be da be mahazo tombotsoa amin'ny fianarana ity tena zany nge pasteur mahatonga andreny hitanao fidirovavolombela be da be hitanao reny hoe fahagagany fanasitranany fitahiny ity ihany ty baiboly ty ihany ny ampianariny io de voaray an'ny olona reny de mitondra fahasoavana ho azy azonao eto amin'ny toko fa enina amby roapolo andininy fevatra amby telopolo verset anankiroa monjy izy io hoe napakarany Esau vehivavy Kananita ho vadiny ary rehefa efapolo taona Esau de napakatra ny Jodita zanaka vaviny Beretita sy Basemata zanaka vaviny Elona Etita izy de nangidy tamin'ny fanahany Isaka sy Rebeka indrindra zany jerenao tsara Esau efa tena nanao erreur tany amboalohany mihitsy Esau azonao nanao erreur tany amboalohany mihitsy izy zany ny ao anaty baiboly mako pasteur de ny lamatony tokony azony tsodrano ny lamatony tokony azony tsodrano kanefa tsika raha miverina ry amin'ny tantara ry amin'ny Genesis toko fa 5 amby roapolo le hoe nivarotany Esau ny fizokiny tamy Jakoba tamy resaka hanina indray mbavy de jerenao nge le erreur be io mako pasteur hitanao le hoe olona manao tsinotsinona fianianana hitanao zao raha ery amin'ny toko fa 5 amby roapolo nge vereny pasteur de andininy fa 1 amby telopolo fa o Jakoba amy dimo aloha no fizokinao de ho kosa Esau indro faty ihany aho ka maso inona zay fizokina aro Jakoba mianinna ary amiko aloha de aninina taminy izy ka dia namidiny tamy Jakoba ny fizokina jerenao tsara i Jakoba ny lamato izy fady Esau ny lamato de Jakoba ny farala nieritseritra zany Esau hoe inona koa ny rarahinany zany sy zavatra ho faty any inona ny rarahinany zany na mianina any a inona ny rarahina zany na omeko any ny fizokiko zao toerana misy azy ao attention pasteur ny toerana misy atsika mpanompon'Andriamanitra saripady eo anatsetrin'Andriamanitra saripady teko nalazaiko anao fa saripady Andriamanitra rehefa nanendry anao zay afa le hoe tendreniny ohatra hoe tendrena filoha-pirenena anao lasa ministre toerana mandalo zany pasteur tendreny anao lasa directeur
toerana mandalo zany fa raha Andriamanitra nanomboka ny teny anao hoe ho tendraiko ianao ka ho tahiko mandrakizay zany zay tahin'izay vao de vao tamandrakizay zay tahinao de vao tamandrakizay tsy zavatra heri-taona zany tsy zavatra folo taona zany tsy roapolo tsy zato taona ny resahana am'zany fa rehefa Andriamanitra nanendry anao zay ho tahiko ianao tantara mandrakizay zany pasteur tantara mandrakizay zany ny teny tamin'ny Abrahama izy hoe ho tahiko ianao ry Abrahama ary ho fitahina ho amin'ny firenena rehetra ianao ianao ho tonga loha ranom-pitahina hita zay manisy soanao rehefa nanomboka ny teny ny Abrahama an'izay izy de terina fitahina zany de jerenao ange ny teniny tamin'ny Abrahama atao amin'ny andongy ovakitsika atao amin'ny Genesis toko 2:20 Genesis 2:20 eo amin'ny andiny fa 7:10 ny tenin'ny Jehova tamin'ny Abrahama zao mivaky ny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia hitanao tokoa aho ary amaro dia maro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra sy ho tahaka ny fasana ho tahaka ny fasika zay ny ambony-dranomasina ary ny taranakao azo ny vavahadiny fahavalony toy izy ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany satria nanaiky ny teniko ianao ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany de jereo nge misy chiffre kely ana pasteur misy 3 kely eo de raha voeny ary ambaneria firenena ambaneria manao hoe ary ny taranakao raisy ny firenena rehetra ho fiarabana ny tenany jerenao zany zavatra ary ny taranakao ho raisy ny firenena rehetra ho inona ozy izy ho fiarabana ny tenany ho fiarabana io pasteur de mahavarina jerenao tsara tsika rehefa mifanao mifampiaraba de hoana lizy ny fiadanana fiadanany tompo aminao fiadanany Jesosy aminao zavatra tsieritseretanao zany hoe aty amin'ny 2018 tsika amin'ny anaran'ny taranaky Abrahama no iarabatsika jereo tsara Jesosy taranaky Abrahama azonao de lasa mifampiarabatsika zao de tena tanteraka mihitsy izy hoe ary ny taranakao ho raisy ny firenena rehetra ho fiarabana ny tenany zany hoe rehefa mifampiaraba de lasa amin'ny anaran'le taranak'i Abrahama no entina hifampiarabana de ilo hoe fiadanan'i Jesosy rahalahy fiadana vomiona tsika moa tsy de mahazatra le manahoana rahalahy na salut tsy zay ny atsika va le hoe fiadanan'ny tompo fiadanan'i Jesosy jerenao tsara tany amintsika 4 taona latsa i pasteur fa Andriamanitra rehefa niteny tamin'ny Abrahama hatramin'ny androany de mipetraka ny zavatra lazay lasa nohony amin'ny taranaky Abrahama amin'ny anaran'i Jesosy ny fampiarabantsika am'izao io tena mipetaka i zavatra io ka Andriamanitra pasteur rehefa nilaza hoe hita zay na metsodrao zay tsy 10 taona andresahana am'izany tsy 20 taona ary zay ny hitany pasteur le mahatonga ny olona ndray mametra-panontaniana hoe maninona ny Européenne azonao no tsy mivavaka nefa maninona izy tafita maninona ny Amerikanina tsy de mivavaka ohatra anareo le secte tony tabataba tony nefa jery izy tafita maninona firenena tandrefana jery tsy miraran'Andriamanitra fa attention parce que mety androany izy ny tsy miraran'Andriamanitra am'izao le taranaka ny mety efa tsy mirara fa le nisy le ray aman-dreny be tany alohany satria tadio fa anisan'ny nitondra fifoazam-panahy tany Eropa azonao anisan'ny ny faritra Eropa iny taloha tany mingany anisan'ny fitoriana filazantsara tamin'izany fotoana izany de le ray aman-dreny be ny tany aloha mety ho iafijeriko zay efa nisy karazana tsodrano de zany mahatonga an'ireo Européenne manomboka matanjaka kehitriny fa itsika taty amin'ny faritra Afrika Madagasikara ne tsy niainga tamin'le tsodrano e tsy niainga tamina tsodrano tsika fa tsy fantatra hoe inona moa zany ny tena mety ningatsika de zao tsika vao miainga azonao zao tsika vao miainga ka nanao erera tany ambolohan'ny pasteur i Esau nanao tsinotsinona fizikiny hoe zinona koa zay toerana misy zao fa tena attention pasteur fa ny toerana misy atsika mpanompon'Andriamanitra saripady eo anatrehan'Andriamanitra ary tsy tokony ho amidy izao toerana misy azao pasteur tsy tiako amidy ny toerana misy anao tsy tokony ho amidinao azanao amin'ny mampanompon'Andriamanitra anao aza midy mora ny toerana misy anao za de mitenin'ny kristianina sy ny zanak'Andriamanitra ny tanora am'izany hoe raha efa zanak'Andriamanitra zao aza midy mora am'izao tontolo zao ny fiainanao aza midy mora am'izao tontolo zao no avinao ary rovy io mahazanak'Andriamanitra anao io fa misy teny fikasanao misy fitahinao ry raha latsy any ambavy malala aza midy amina valim-bavaka kely aza midy amin'ny hoe tojo olana ianao tojo problème ianao de andeha anotra andeha tojo zavatra kely ianao de anao
anao zavatra tsy araka ny sitrapon'andriamanitra andeha amin'ny adalana attention za tena miteny anao mijoro foana mampanompon'andriamanitra mijoro foana amin'ny sitrapon'andriamanitra fa nanomboka teo zany rehefa nivarotra ny fiziko iny Esau de lasa ny Jakoba le fiziko iny safe raha metsodrano ny ray aman-dreny ny aoriana kely eo de lasa tsy Esau tsony ny azo azy fa i Jakoba azonao de jerenao ny vokatry rehetrarehetra lasa nanaonao foana i Esau efa fatan'zao fa ny taranaka avy any amin'ny Abrahama tsy tokony anambady kananeta hafa firenena fa ngarainy mitsofoka de ambarany baiboly hoe nangidy tamin'ny fanahany Isaka sy Rebeka indrindra zany teo i Esau zany tena hitanao ohatrany hoe ny problema ary misy karazana mpivavaka ohatry zany pasteur ohatrany hoe mafana fozy androany mijoro amin'ny fanomponan'ny tompo izy androany fa ny zavatra mitranga rapitso raha voatojo olana kely de mitovy amin'izao tontolo zao ihany mivarotra ny fanahany any amin'ny fahotana mivarotra ny fanahany amin'ny adalana vo mitojo olana kely de manao ny tsy fanao eo anatren'Andriamanitra de eto zao ngarainy jerenao ndray zavatra efa namidy ny fiziko iny de eto ndray izy de erreur faharoa nataony ray de lasa nitady ankizy vavy tany am'izao tontolo zao nitady vehivavy tamina zay filazantsika azy any am'izao tontolo zao hoe au lieu de tsy tokony ho zay ny zavatra ataony fa hoe vehivavy masina vehivavy ao anatina sitrapon'Andriamanitra ny ilaina vady de mbola nitsofoka na problema fanoroany ray sy pasteur azonao de ny hafarany nitsofoka tany amina problema fantelony am'izay izy pasteur zay ny lasany so de manana fanamarina ianao melohan'ny idirako ny fanamarinana manokana moa raha momba ty Esau ty pasteur marina tokoa le teninao nanao erreur goavana be ty Esau ty ity fiainana ty zany pasteur de tsy kisangisangy ary tsy kilalao tsy hoe mahavaka manao zay tianao atao ianao de hoe afahafa mahina fotsiny am'izao fa mila mifikitra amin'Andriamanitra makatola'Andriamanitra Esau zao pasteur de zao tena tsy niraharaha mihitsy tsy tia lala mihitsy tenin'Andriamanitra any amin'ny boky bola lany de zao tenin'Andriamanitra hoe ny zanaka endrozy izy de mahafaly ny rainy fa zanaka dala de mampahoriny reny na tsy ary fahorina mihitsy ny ray aman-dreniny Esau rehefa amin'ny tsy fankataovana tenin'Andriamanitra nataony Esau ty ary tena marina tena tsy tian'Andriamanitra hatramin'ny voalohany mihitsy ty raha ty lehilahy atao Esau ty Andriamanitra pasteur profony zany atao amin'ny Genesis toko fahinam-borapolo andiny fadimy de misy tenin'Andriamanitra tahaka an'izao pasteur hoe satria efa niain'ny feoko Abrahama ka nitandrina zay nasaiko notandremana dia nididiko sy ny teniko ary ny lalako zany hoe i Abrahama ty zany pasteur sady nino no nakatoan'Andriamanitra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra fa tsy mba tahaka an'izany Esau tsy niraharaha zay tenin'Andriamanitra zay tenin'Andriamanitra tsy niraharaha zay sitrapon'Andriamanitra any izy fa de zay saipatany zay tiany zay hitsy ny lohany ary zay ny napotika azy zao ny teniny hoe zay tiako ihany io rangaha tsy ianareo nanambady an'io vehivavy io fa iza kanefa de nampahory nyreny zay ary nividiny lafo zay pasteur aoriana kely nanapotika ny hoaviny tena nanapotika ny hoaviny nanapotika ny hoaviny zay tena erreur goavany zay satria izy ho anyeritreritra foana hoe manao tsinotsina le tenin'Andriamanitra araky ny teninao hoe be da ary zay na tonga nanyteny tamboalohany teo pasteur le hoe ny zavatra ampianaritsika eto tsy hoe mianatra tsika de mianatra tantara de mianatra zao na mianatra zao fa mianatra tsika satria le zavatra ianaratsika de misy fetraikany amin'ny hanina hoantsika ny amin'ny valim-bavaka dongitsika andreo manalina angatatsika anaovantsika fifadikanalim-bavaka eo tebodvonjeo ty jereo ty de misy dirany zany izao zavatra ampianarina zao pasteur fa Esau tsy tia lala an'izay sitrapon'Andriamanitra izy mety ny akarazan'le olona niditra am-piangonana mivavaka fa le ataony ihany ny ataony tsy miraharaha zay sitrapon'Andriamanitra zany izy ary de be tabe ny kristiana tratran'zany ary zay no mahatonga kristiana miteny an'izao teny zao mana hoe ny fivavahana tsy hinanakanina inona moa no mahatonga ny kristiana sasany miteny zay satria izy mivavaka ihany miditra am-piangonana ihany mivavaka ohatran'ny olona rehetra fa izy ndray tsy tea lala zay sitrapon'Andriamanitra any zay fomba ny olona ihany ny fombany azonao any ka na mivavaka ary izy tsy mandray na inona na inona de normal izy raha miteny fivavaha zany tsy manova nin'inony fa nganareo rery no mivavaka zay koa ny mivavaka zay efa 10 taona ny vavahana 15 taona ny vavahana fa tsisy valan'zany io azonao Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tena aloha izy satria izy manana ny fomba ny Esau
fomba nisao de anisan'ny taranaka isaka ihany mba ohatra nampianarina sitrapon'andriamanitra any fa zay nataony ihany nataony ary ty tsy natsapana inona izy azanao izay zany ny fandehany amin'iny izy nakavady kananita iny paster de hitanao nytoy ny tantara-piainana isao fa ravatra amin'ny farany isao a simbatra amin'ny farany isao sy ny taranany tsy fantatra tsony zay ny afarany fa ny taranaky jakoba ny hitantsika hoe le taranaky israely hatramin'ny androany io zay mbola malaza azanao de nitoyiny am'izay to mitoko fafito am'y roapolo a indray andro zany ny zavatra nitranga pasteur efa antitra isaka ka rehefa antitra isaka efa pahana ny masony zany hoe efa jamba efa tsy de mahita tsony fa efa diso antitra loatra dia anomboka hitsodrano am'izay izy ny zanany zany mazava ho azy fa i jakoba sy esao ihany ny tena zanany izy zany izy miralaro ihany de araky nefa nazavaitsika tambolohany teo hoe raha ny normal zany dia izy ty esao no tokony andray an'le tsodrano satria izy ny lama to dia ny zavatra nitranga teto zany pasteur dia satria efa jamba zany isaka efa tsy nahita tsony de ny anampiantsony esao izy avy anao resao de namaly esao oh naridada andany ala andany anao anaka maka ino izy ty andana miaza alovony zanatsipika anao andana miaza andana mijery asa omby any anaty alansa ondry any anaty alansa tsy haiko sy zavatra zany sao zany de anamboary sakafo any pia am'le tidiny fanahiko iny ary rehefa tonga ny sakafo vitanao ny sakafo de arosoa eto anatreako mba hoaniko de avy eo ahitsodrano anao fanamariana voalohany aloha zany pasteur de tsotra be ny hoe teto isaka efa jamba kanefa hitsodrano azonao tadidio fa nitsodrano pasteur de zava-panahy nitsodrano de hery arakanay hery ara-panahy autorité spirituelle zay nitsodrano izay afaka mifamatotra amin'ny fiainan'ny olona sy mifamatotra amin'ny hoavin'ny olona zay ny herin'ny tsodrano za pasteur tena miteny mpino hoe ilainao ny tsodrano tsodrano amina ray aman-dreny nahitana masondro ilaina zany tsodrano amina ray aman-dreny ara-panahy ilaina izany tsodrano amina olona manana fahefana lehibe lavitra no ianao ilaina izany ilaina pasteur ny mangataka tsodrano za de lazaiko anao fa za mapasteur hery tena randriary manala za de nisy fotoana nangataka tsodrano amina ray aman-dreny ko aranofo azanao za nangataka tsodrano am'ireo zoky be ara-panahy za nisy fotoana lazaiko anao nanatona amin'ny président ny FJKM satria ny tena zanaka FJKM nanatona azy tsofo rano am'izao mba toerana misy azy ao tsy misalasala am'zany satria fantatra hoe mpanompon'andriamanitra izy za zanaka FJKM de nangataka tsodrano mihitsy za nangataka tsodrano am'ireny nisy ray fotoana ray aman-dreny ara-panahy reny nampianatra tam'izany fotoana zany nampianatra ny bokyny apokalypsy de nangataka an'izy reny a mba tsofo rano a amin'ny asa fanompona ataoko nisy fotoana nandalo tany am'zany mba resako zany zay fa nisy fotoana nandalo tany am'zany jesosy mamontsy nangataka tsodrano tamina ray aman-dreny ara-panahy tao a nandalo tany am'zany amereo zany nisy fotoana nangataka tsodrano tena hoe am'izao asa fanompoko zao satria za de matsiaro zava-dehibe ny asan'andriamanitra aperaky ny tompo eo anatreo za tena matsapa pasteur hoe am'izao toerana mahapasteur heritina zao de tsy afaka nandeha ho azy fotsiny raha tsy nisy an'ireo tsodrano ray aman-dreny ko aranofo sy ireo tsodranona ray aman-dreny ara-panahy zay nitaiza tam'izany fotoana izany tena sa satria fantany fa tsy afaka anao ny asan'andriamanitra ampanitra tena sy ampitiavana ary tsy afaka ny aomby a raha tsy ary ny olona raha mahitana am'izao toerana misy azy ao tsy afianiko fa zany lalana ny diaviko pasteur tsy afianiko fa nizotra tam'izany zava-dehibe ny herina tsodranona ray aman-dreny tsy hoe mirearea hoe satria za pasteur ny vaony oloko satria zany efa zao satria manana an'ry manana an'ty de tsisy dikany dolo ny ray aman-dreniko tany aloha tany non tsy sa manao an'zany za tsy sa manao an'zany pasteur fa tena tsoroko aminao tsy ohatra zao a raha tsy nisy reny ray aman-dreny zay nitaiza reny tsy ho pasteur eorytiana ohatra zao a raha tsy nisy ray aman-dreniko tany aloha de zany natonga nanotantara aminareo teo nanatona an'ireo karazana ray aman-dreny rehetrarehetreny na ray aman-dreny aranofo mba andratsako zany tsodrano indrindrandrindra moa ny ositra tsodrano avy amin'andriamanitra fa zava-dehibe zany
azay no mahatonga na mampianatra andreto mpijery fandarana ireto hoe aza tsontsy ny avinao ny voalaza ny baiboly misy zavatra mifamatotra amin'ny fiainanao tsodranona ray aman-dreny ara-nofo ary misy famatotra be da be amin'ny fiainanao koa nitsodranona ray aman-dreny ara-panahy misy fotoantsika teny amin'ny collision de Madagasikara tamin'ny voalohany taona teo pasteur dia nanao an'le hoe tsodrano sy faminanina reny zany tsy aingitsaingitsy le pasteur tena ianao aza itsika mako de ohatrany hoe tsy mahalala fa tsy baka BPC baka diplôme maîtrise master tsika tsy mahalala fa tsy hoe mahitahita de directeur malala ny directeur na ministre rany tsika tsy mahalala fa tsy hoe mivarotra de asa tsika zay ny efa nitezana atsika de mieritreritra an'izay tsika hoe tsisy dika zany tsodrano zany goavany pasteur ary mahatonga ny fiainan'le olona misy fiainan'olona miakatra midina miakatra midina miakatra kely de mifitetaka ary amin'ny tany ary tave problème natsodrano reny pasteur problème natsodrano misy olona tena ambinimbola be vetivety kely izy de mahazo vola be da vetivety kely de misokatra ny asany vetivetika de tonga ny any kanefa tampotampoka koa de misy blocage misy zavatra tsy mandeha misy zavatra reny pasteur tsy azonao hotsinotsiniavina ny tontolo ara-panahy ny tontolo ara-panahy izay mifamatotra ny fiainan'ny olona fa tena ilainao azy averiko indray mandeha ilainao nitsodrano tsisy antony pasteur za vao tamin'ny herinandro farany teo zao nangataka tsodrano tamina ray aman-dreny lehibe zay tamina fiangonana anisany tany alohaloha tany fa tamin'ny herinandro nanato azy de tena tsofra marina fa hoe fa mba ohatrohatry zay a fa tsy mety amiko zao mbola toerana misy azy ao mbola te andeha lavitra pasteur ilaina ny tsodrano asa razon'ny pasteur Alvarez zay ka izao no nahavarina amity tantara ity pasteur efa antitra Isaka ary efa tsy mahita tsony masony fa izao no mahagaga tsisy ifandraisan'le maso jamba mihitsy le tsodrano omeny azonao tsisy ifandraisan'ny maso jamba mihitsy tsika mako ndraindray a mahita hoy aho mahita ny mamatsika ao an-trano efa antitra efa tsy miteny le tapakalalan-draha reny de efa tsy miteny tsony de manao maloto ao mpandrina pipia-pandrina mikaka-pandrina de avy-tsika manao tsinotsinona an'le mamatsika ty korovina no faty tokony efa faty mihitsy nareo marina mafy nareo ranga tena manadala fotsiny ato tena mabe fasahiranana mampiady ny vady ato tokony efa tsy fanao zany tompoko fa io ray aman-dreny io mety tsy miteny ny vavany mety tsy miteny ny vavany fa any an-tsainy any izy raha sanatria manozona anao potika anao a ninninona diplôme anao ninninona fahaizanao na firy miliara miditra eo aminao any roany ozy izy ranao za mampiditra amina miliara isan'andro zany re tsy potika mandrakizay potika anao tena tsy maintsy potika anao ary tena ho faizin'Andriamanitra any amin'ny marary anao ianao raha io olona io no manozona anao satria le vavany mety tsy afaka miteny tsony azonao fa ny force mbola misy autorité ao anatiny ao raha mbola velo le olo io de manana autorité izy pasteur ary manana fahefana afaka mitsodrana anao fa manana fahefana afaka manozona anao io zay no natonga le hoe ny masony izy ty Isaka efa jamba fa attention fa l'autorité mbola ao aminy ny fahefana mbola ao aminy pouvoir mbola ao aminy mbola izy ny tompony lakle fa ny maso ny jamba ka tsy azonao tsinotsiniavina zany mahatsara foana pasteur ny voalaza ny baiboly hoe manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao mba ho lava andro iainana ianao manajany rainao sy ny reninao na manahoana toera mety manompo sampony rainao aza atao tsinotsinona izy ny fanompo-tsampony azonao atao tsinotsinona fa ny rainao tsy azonao atao tsinotsinona mety napirafy maro ny dadanao mety nijangajanga de mety any amin'ny vady keliny any amin'ny mamakelinareo le fijangajangany aza omena rariny izy am'le fijangajangany fa aza atao tsinotsinona izy amin'ny marainao azy azonao zany aza atao tsinotsinona izy mety mamilava izy de nitoka halanao tsy mampaninona fa ny dadanao aza halanao na inona da halan'ny reninao de le adalany aza tiavina fa ny reninao tiavy foana azonao zany satria mifamatotra amin'io ray aman-dreninao io no avinao tsy azonao atao tsinotsinona ny loharanonao ary tsy azonao tapenana ny loharanonao ianao de nivoaka tao amina ray aman-dreny
raha mbola velona izy tsoroka azavaiko tsara zay paster raha mbola afandray rehefa maty izy de ozy izy ny boky mpitoro teny tsy manana anjara am'izay atao ty mba masaolo tsony izy rehefa maty izy tsisy ninina azony ataotsony amty tany tsony tsisy ifandraisany amy fiainanao tsony rehefa maty izy fa misy olona diso mako paster velona le raha mandray ny ataony tsinotsinony fa rehefa maty izy vongatany tsodrano diso zany rehefa maty io tsisy ninina azony izy vao matsiaro kamotsika nivoaka tamy vato amakazo vo atao amy ray aman-dreny reo efa maty nefa le ray aman-dreny amin'ny fotoana ka mifandiso zany tara loatra fa izy mbola velona io karakarao raha misy azonao atao aminy meo akoho isaky mimetsika izy meo ronono isaky mimetsika izy meo azy sakafo tiany fa ray aman-dreninao io anarama olona mihitsy karakara azy rehefa tsy vitanao rehefa hitanao malemy eo ambony fandrina izy karakarao izy fa ray aman-dreninao tsy olona ianao ary tsy ary ianao raha tsy tao aminy zany pasteura ny lalànany ray aman-dreny sy ny zanaka zany ka rehefa ho faty isaka na de efa pana rahamasony lakile mbola tany aminy ary rehefa ho faty am'izy izy de nampiantsony zanany lama to hoe omeko anao ny lakile anaka omeko anao ny tsodrano fa zao izy ianao a karakaro sakafo aloha dia mialohany idirako am'le sakafo sao de manao fanamarina efa ampiamby zay fa misy fanamarina noso paster hoe le tsodrano araky ny teninao paster de misy fetraikany a amin'ny avy amin'ny avenira ary teny anao tamy voalohany re firenena tany refandreo nisy tsodrano be tany aloha tany paster azo antoka mihitsy ary raha mitodika amin'ny firenena malagasy a mitodika manokana amin'ny asana tsiriko manokana ny asana sazy fama le mampiteraky reny mampiteraka zazy reny na dokotera mampiteraka zazy satria manko mahita zao am'izao fotoana zao paster misy karazana fiangonana mihitsy tonga de iny zazakely mbola kely iny de mba tsofina rano mba hisy fetraky any tsara amin'ny avenirany zay tsodrano zay ka manasa andreo olona zay voateraka le zazakely ka mampiteraky ianao na dokotera na sazy fama de azo nitsofina rano iny zazakely iny satria anao mandray voalohany aniny zazy iny satria ny tsodrano zay ataonao amin'iny zazy iny de tsy maintsy hisy fetraikany tsofo rano anakareny iny zazy iny tsofo rano ho tafita amin'ny fiainana ho tafavoaka ho lasa lavitra eo amin'ny fiainana ho lehilahy mahery vavy mahery vavy lehibe anana amin'ny maizy azy eo amin'ny fiarahamoniny zaza zay niraisinao voalohany indrindra iny na dokotera ianao na sazy famy ianao na rasazy ianao niny toerana misy anao ka mampiteraka zazy tsofo rano izazy iny paster ya zava-dehibe zay paster Alvarez ya zay ny amin'iny ny anisany nahaliana eto koa zany paster de le hoe angatako hoe ny vakinao hoe andininy fahatelo faefatra diny fahatelo faefatra koa ankehitriny masina ianao alao fitifiranao de nitranojana tsipika anao sy nitsipika anao ary makanesany atsaka iazao ao ary anao vy anompia ho arak'ilay tiako ka eto aty amiko ho antoko mba hitsofa ny fanahiko rano anao deny mbola tsy maty aho zay eo zao misatra ohatrany hoe mahafinaritra be mahafinaritra be satria ozy izy isaka mantsyanysao hoe ndana makany atsaha andana iazao aho ndana miaza ho ah azonao isaka ngeka nanakarena be paster nanana ondry amanosy be da be izy nanana omby be da be nanana akoho amamborona nanana rehetrarehetra teo tanàna nisy mpanjato be indrindra mpanjato be indrindra izy nanakarena indrindra nanakarena izy fa fantatrina mipetraka hoe naninona isaka no niteny any Esau hoe andana miaza fa maninona raha le ondry tao no nalainy azonao maninona raha le osy tao no nalainy maninona raha le omby maninona raha le zavatra nompiana tao navoritsoloza no karakaraina teriny ao fa maninona no nandeha ny aza anisan'ny zavatra mahafinaritra mihitsy mako paster le hoe na eo anatrihan'Andriamanitra na eo anatriana ray aman-dreny rehefa andray nitsodrano de iale hoe ianao misahirana ho an'io ray aman-dreny eo azonao azavaiko tsara ialinao misahirana ho ana ray aman-dreny zay anisan'ny zavatra ngiza be zay ry Abrahama rehefa melohany andraisan'ny tsodrano hoe hiteraka am'izay dia tena nisahirana ho an'le anjely telo lahy izy raha tadidinao ny tantara iny nosasany ny tongotsy le anjely de nokarakarainy aingana de aingana zany hoe tena nisy fientanetana-po mihitsy tao anatiny ikarakarany reto anjely ireto de tao arinany iny lay anjely no niteny tamin'ny Abrahama hoe ry Abrahama amin'ny heritaona ohatry zao
itsotro zazalany ny vatanao jerenao a 5 taona Andriamanitra nefa nametraka promesse teny fikasana nanome fampanatetinana hoe iteraka ianao azo zanaka ianao zanaka ao tahaka ny fasikany amoron-dranomasina kitany eny amin'ny lanitra fa tao anatin'ny 5 taona tsy mipoaka zay valim-bavaka zay le teny fikasana tefa tsy mipoaka fa tao am'le fotoana izay nikarakarany Abrahama ilay 3 lahy anjely 3 lahy ilay nanasan'ny tongony nanaovany an'le koba tsara toto nanaovany sakafo any pi de nanaovany an'le tena sakafo tena mendimendy tsara tamin'iny no nipoaka le valim-bavaka azonao le hoe amin'ny heritaona am'izay iteraka zazalany zanaka ho avy zay verneto amin'ny heritaona ozy izy le anjely itsotro zazalany vatanao zany hoe tamin'ny fotoana ny karakarany ilay karakarany Abrahama n'ilay 3 lahy reo no mipetraka le zaza tao akibony sara azonao tsara raha mandinika anao ny tantara ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaefatra sa toko fahadimy le tantaran'le vehivavy Sonemita iny asa toko faefatra izy iny sa toko fahadimy mpanjaka faharoa toko fahajery avao toko fahadimy angam''zay paster de zao no fandehan'le tantara io izy mivady reo le vehivavy Sonemita tsy niteraka nandritry ny taona maro le vadiny raty hoe fantatra be le lehilahy mpanjaka faharoa toko fahaefatra andininy favalo mpanjaka faharoa toko fahaefatra andininy favalo de le ino izy ty le rangahy efa antitra le raha matoky efa mandroso fahalebiazana tsy niteraka izy roa fa nietanetana mihitsy ny fony tsy ndriko tsara zay pasteur nietanetana mihitsy ny fony ikarakarany Elisa moa zany amin'ny fotoana io mandalo foana de nietaneta mihitsy ny fony tsy Elisa nangataka hoe tsy Elisa nangataka hoe namboary trano vakiko mihitsy zay tena mpanjaka faharoa toko faefatra andininy favalo ary tamin'indray andro Elisa dia nakany Sonema ary nisy vehivavy mpanakarena teo zay nanery azy inakanina ary isaky ny mandalo izy dia nivilinakao aminy inakanina ary oy raha vehivavy tamin'lahy indro fantatro fa masina sady lehilahin'Andriamanitra le mpandalo eto amintsika mandrakarivo masina ianao andeha sika anao efitrano kely ambony riana ary asitsika fandrina sy latabatra seza fanaovan-jiro ho azy ao ary raha tonga eto amintsika izy de ao no hipetraka jerenao tsara io tsy hoe mpieniny Elisa tsy ndriko tsara tsy hoe mpiara mivavaka amin'ny Elisa tsy hoe fanekaviany Elisa tsy hoe kristianina iray finoana aminy fa olona andalovany fotsiny satria tam'izany moa mbola tsisy de véhicule loatra fa ditongotry azonao de mety mandeha ditongotry 3 andro 4 andro Elisa mandeha ao de ao no mba miatrano azonao de fantatry izy mivady hoe tena ohatrany olon'Andriamanitra zany fa zao nanaovantsika azy anamboarantsika efitrano any ambony rihany fanajana olona nipetraka any ambony rihany ny olona rehefa manana trano pasteur ohatra manana trano 3 étages 4 étages de izy mipetraka any afarany ambony fa ny mpanofatrano aty ambany zany hoe izy maka an'le tsara indrindra ary zay foana matetika ny lalàna ny rehefa any amin'le misy terasy ny tsara indrindra raha any amin'ny hôtely ianao zao ohatra manofa hôtely na ny Tamatavy na Majunga ny any amin'ny farany ambony no lafo indrindra foana ny chambre ny fa chambre fa ny te ambany am'le moramora fa rehefa tena te hiditra am'le lafo anao de any farany ambony zany hoe tena toerana fanajana no napetraka izy mivady reto any Elisa nefa izy tsy hoe mpininy Elisa tsy mpiaravavaka fa fatany fotsiny hoe olona misy fahasoavana manana le lakile Elisa andao karakaratsika io fa tamin'ny fotoana indray andro an'izay vita le trano hitany Elisa hoe tena mikarakara reto olo reto ozy Elisa inona ny tediavinareo problème izy mivady tsy niteraka nefa olona manan-karena be de hoy Elisa amin'ny heritaona toy izao hiteraka nareo itsotro zazalahy kely anao de le vehivavy ary tsy nino aza mandangy amiko zay zany efa antitra le vadika any ko efa antitra be tsy possible zany fa hoy Elisa ho hitanao zany tonga tokoa ny heritaona n'iny pasteur nanomboka teo le vehivavy bevoka tonga ny heritaona teraka zazalahy izy azanao le fikarakarana mpanompon'Andriamanitra ihany ny sekrean'izy io fa sahiranana ny sahirana izy ho ana mpanompon'Andriamanitra tahaka n'ilay niteniny saka tamin'ny Esau hoe ndany anao misahirana kely mba ho ahy de karakaro tsara ohatra zay koa raha tadidinao ny tantarany Eli mpaminany rehefa le tonga ny iny izy ty
telo taona sy tapany le mosary de nanaty fina vehivavy anankiray izy ny ran'andriamanitra ho ana vehivavy mpitondra tena tsy nisy afa-tsy koba kely eraky ny tanana an'ila sy menaka kely eraky ny dilo ilo fa hoy eli matsy azy anamboary mofo ao aloha de ho raha vehivavy tsisy mofo e ty koba kely eraky ny tanana an'ilo ty ny anay mianaka de inana anyty zay de aveo faty fa hoy eli non anamboary aloha za aloha e zay vo nareo fa zao nolazay ny Jehova raha manakiarakarana aloha nareo de tsy ho ritra ny koba ao anaty barika ary tsy ho lany ny menaka ao anaty tavoara de nataony aloha ny any Elia azafady zay vo nanamboatran'izy mianaka izy de hitanao fa tsy lany tokoa le koba tsy lany le mofo tao araka ny tenin'ny Elia zany hoe tena natao priorité aloha le mpanompon'Andriamanitra zay ngeny tsy zakan'ny olona sasany le hoe mangorokarena mpitondra fivavahany satria atao anaty baiboly nge pasteur ny mpino de asain'Andriamanitra mametraka lanjany ny ray amandray ny ara-panahy hoe omeo lanjany io ray amandray ny ara-panahy io raha ty azo zavatra avy any aminy ianao de misy tokoa ny mpino tonga de tena arabaky teny a aleo no izy ny tsy manana toy zay le pasteur de tena karakarainy mihitsy le pasteur de izy miafy ary reny mpino mahalala an'izany tena mahalala secret atao anaty baiboly mahalala ny lalana fahazahoana izy mariako tsara pasteur tsy hoe ientanina ny mpino tsy hoe entanina fa ampianarina ary le pasteur koa tsy tokony anandra-tena azonao hoe karakara o alova zany ray amandreny ara-panany ady karakara o tsy zany azonao fa tsika fotsiny mila mahay mametraka izay toerany ray amandreny ara-panahy zay eo amin'ny fiainatsika satria mitsodrano miainga avy eo aminy ny ositra miainga avy eo aminy ny lakle ao aminy ary raha itsika zay tafititsika za pasteur tena tsoroko aminao fa be da be olona tena tsy takatry ny saiko ny zavatra ataon'Andriamanitra eo aminy satria izy tena hitany hoe mahalala ny ataony fatany tsara hoe mitsofoka amina sehatra ohatry zao tsika mahalala tsara n'le baiboly ohatran'zany hoe fangatana tsodrano zany fa be da be ny olona hitako lasalasa rehefa mahalala n'le tena secret an'le baiboly izy azonao de ohatry zany koa na Jesosy azonao na Jesosy tamin'ny Marie arany hitanao i Marie ngeka olona nijagajangy mijagajangy Marie fa izy le nanositra dilo ilo masina ho an'ny Jesosy tam'y tongotry Jesosy napidina an'le menaka tena nikarakaran'i Jesosy fa jerenao nitsodrano azo ny Marie fa tena mipopoka mihitsy ka io zany pasteur ny tsodrano de mifamatotra amina fikarakarana an'le mpanompon'Andriamanitra mifamatotra amina fikarakarana ray aman-dreny raha ty azo tsodrano ny olona am'le olona misy autorité na misy fahasoavana manokana tsy maintsy misy fikarakarana manokana ao pasteur andraisanao an'izay melohany amara-paranantsika pasteur Alvarez zava-dehibe pasteur namatarana araky le teninao teo zay hoe rehefa angata-tsodrano de mila mahatakatra zay tenin'Andriamanitra namaranao teo zay pasteur hoe mangataky ianao dia mandeha amin'ny tanam-polo ianao tsy malala zay tokony atao ianao na amin'ny olona manam-pahefana eo amin'ny toerana zay misy anao na ray aman-dreny ara-nofo na ray aman-dreny ara-panahy zava-dehibe mihitsy pasteur nilazanao teo hoe le anim-pio le avy any aminao a le tena manahirana anao sahirananao a araky ny teninao hoe Marie le teninao teo le zavatra nangolony heritaona le fananany tao no nomeny an' Jesosy a izy Jesosy tsy ho adimy mandraky zay ny tantaran'ity vehivavy ty a zava-dehibe mahalala an'izay pasteur hoe aive zany a za ty zany rehefa makatsodrano dia tena marina zany ianao le manatitra io a tsy manome fa mandray le zavatra tenen'le tsodrano avy any amin'le ray aman-dreny na fa ela velona na fananakirena na fiadanana ny fahasoavana indrindra ny tenenao teo pasteur hoe olo-pahasoavana reny olo-pahasoavana ndray pasteur zany tena zava-dehibe natakaran'ny mpino an'izany zava-dehibe hoe mila mandray tsodrano ohatrohatry le izy pasteur Alvarez ary zay no zay ho any mahatonga ana miteny aminao hoe tsy mitovy ny fianarana histoire an'izao tontolo zao sy ny histoire amin'ny baiboly azonao satria mianatra ianao amin'ny histoire amin'ny baiboly de misy fiatraikany amin'ny hanina hoaninao androany izy fiatraikany amin'ny fitombony karamanao rapitso ary izy fiatraikany amin'ny fanangananao trano ratsy zay sy ny fahazahoanao automobile zany toro-teny nampianaritsika teto androany zany ary indrindrandrindra fiatraikany eo amin'ny fiainana mandrakizay raha fitiniko le izy pasteur tsy azonao totsontsina ny ray aman-dreninao na ray aman-dreny ara-panahy na ray aman-dreny ara-nofo na ray aman-dreny manana autorité spirituelle
tsy miresaka mpanompo sampy am'zany a tsy miresaka hoe olona mpanompo sampy tsika andana maka tsodrany amina mpanompo sampy na pitaiza olona na dadarabe fa resaka fahefana avy amin'Andriamanitra resantsika sy fahefana amina hoe ray aman-dreny nahitanao masoandro aza atao tsinotsinona ny ray aman-dreny ny zavatra ratsy ataony mety azonao tsinontsiniavina fa maharay aman-dreny azy de jereo foana izy hoe raha sanatry tsy manambary tsy manakoanina izy jereo amin'ny maharay aman-dreny azy ianao tsy amin'ny vola zao ty zany dada fa ray aman-dreny ao ty ividiananao bota kely ty nytoka ividiananao labera tsy zany resan'ny baiboly fa ajao izy amin'ny maharay raha tsy manana loka izy anatery vody akoho azanao raha tsy manana fitafiana izy masoanao ny vidy akanjo azy fa ray aman-dreninao izy aza mifamaly araza miady amina ray aman-dreny satria ny loha ranonao ao ny loha ranonao de ao amina ray aman-dreny fa dio ny miady aminy na ray aman-dreny ara-para tsy fanao raha laha zany hoe anokatra fiangonana ianao ny zavatra kely tsy nitovizana ta fiangona de anokatra fiangona de iady amina ray aman-dreny ara-para de ifamaly de tsy fampiteny de anao tsinotsinona amina ray aman-dreny fa tsy fanao zany aleo foana manitsy tena satria ny loha rano mitsodrano de amina ray aman-dreny foana pasteur ohatrohatry zay ngamba le izy aloha ivavaky tsika isotrany tompo de ho amanaraka hotozatsika zay fampianary zay pasteur mankasitraka raha io satria fatanay fa tena zava-dehibe tokoa ny naherononay zay fampianarana teo zay nampianarana ho anay ny hoe inona ny tokony atao inona ny tsy tokony atao satria tena maro aminay ny manaonao foana ary zavatra torinay androany io tsy everinay akory hoe inona nyfetraka an'io raha pitso tsy noeritreretinay akory hoe inona ny vokatra io raha afaka pitso inona ny toyan'io fa de hoe de ataonay fotsiny minao nefa tompo fa izay fampianarana sy toroteny zay de nafanay anao dingana goavanay indray ary alasa lavitra anay ary ireo zay nijery sy nanaraka nyty fandarana ty de hotahinao manokana ho ambininao manokana ary ireo zay vonina akatoanao akatony tenao de ho lasa lavitra izy ary hotahina amin'ny zavatra rehetra izy misaotra indrindra tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen amen zay ngamba pasteur Alvarez ny azon'ny fampiresana androany aloha fa de hotozatsika raha pitso toezitsika raha pitso veloma tompo veloma tompo